Dia mbola ampifaliana indray ry havana no iarahako anareo amin'izao anio izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny fiangonana, na ianareo izay tonga eto izany, na ianareo izay manaraka any an-tokantrano any. Ny lohahevitra izay itondran'izao fotoam-pivavahana izao dia nitsangaina atao amin'ny Eksodosy, Eksodosy 4:17 tapany B, izay manao hoe ny zavatra rehetra izay nandidiny tompo anay dia ho tanterahanay an-tsaka sy an-davany. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana.
Aokaretsangana fiangonana. Amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ireo fany masina. Fidirana an'Andriamanitra dia mbola hovaky antsika ny salamo fahazato, ny andiny voalohany sy fahadimy ka hatramin'ny fahadimy, ary hotohizantsika amin'ny hira varaika amin'ny efapolo sy roanjato, ny andiny voalohany, faharoa sy fahatelo. Miobio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fivahiny, maka-mesa eo natriany amin'ny fiobiany. Aoko fantatrareo fa Jehovah ny Andriamanitra, izy nanao antsika, ary azy isika, dia olony sy ondry fiandrina. Midera eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo an-kianja amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay famindram-pony, ary miaritra ny taranaka fara-mahaden'ny fahamarinana. Andriamanitra tombo sy mpahary anay eo, voreto amin'ny tranonao izahay ankehitriny, miompo-po am-panahy idera sy ankalaza ary hanome voninahitra anao, fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara, masina ary be fitiavana. Midera ny anaranao ihany koa izahay fa ianao mbola nitaonanay indray, iombony eto, idera sy ankalaza ny anatinao,
ary anatona anao amin'izao alahady izao hiaino sy handray ny teny fiainana tolotra ho anay. Ankehitriny ara mangataka ny asan'ny fanahinao amin'ny sambatan'olona izahay mandritra izao fanompoana izao, mba mifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitray sy Jesosy Kristy zanakao, ary ho tsapanay tokoa anie fa te hanao zava-baovao aminay ianao anio ka azo hery sy tombo finoana izahay ary azo tiasa noho ny fanatrehanao. Koa izay rehetra ataonay eto, na ny teny aloky ny vavanay na ny hira ataonay, mba ho voninahitra ho ireriananay izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana malala amin'ny tompo, enoy am-panajana ny te manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho amin'ny manitry tena, ka dia maneken'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia handositra anareo izy. Ary satria manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia nandeha nania isika rehetra nanaraka ny sitrapontsika, ka andeha isika hiverina amin'Andriamanitra indray amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, ka naraka izao tombavaka izao, hivavaka isika. Izainay izay ny an-danitro, miondrika eto anatrihanao izahay, vavina reny didinao masina izahay ka sady matahotra amin'ny malahelo mafy, satria nanenjika anay ny fieritreretanay no nanomezanay alahelo anao sy nanaovanay izay mahatezitra anao tamin'ny fiainanay isan'andro. Ento koa, nanao izay ratsy teo masinao izahay tamin'ny eritreritra, tamin'ny teny notonohy ny vavanay ary tamin'ny nataon'ny tananay. Tsy mba nanaraka ny sitraponao velively izahay, fa dia nanao izay verinay famasoanay. Nefa Tompo, noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindraponao lehibe sy mahagaga, dia tsy tsarovanao fahotanay. Koa indreto izahay manantona anao, mangataka fonana aminao. Mamindrafo aminay Tompo, ary avaozo ny fanahinay fonena ny fanahinao masina, ka izany no hanetsika fatritra ny fonay, andavanay ny ota rehetra sy tombonay amin'ny fahamasinana. Ary mangataka aminao izahay mba hatsory aminay ireny tananao, mba hampionona anay sy hanadio anay ary hitahy anay. Miaraka amin'ny fiangonana, rizainay be famindram-po, mitalao aminao izahay, mamelany elokay. Diovy izay ho fampahotana, sasao izay mba vakelika, ary avaozo ny fanahinay mba vonin-kanomanao. Fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, no angatanay aminao. Amen. Hira 700 ny 1voalohany. Satria raha ny tena niaiko marina tamin'ny fonareo tokoa ianareo, dia raisy eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka sy fihavana natolotry ny Tompo antsika. Hoy ny Tompo, dia ho fafazako raha madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoroko amin'ny nofinareo ny vovato, ka omeko fonofo ianareo. Noho izany ara dia ambara fa voavelany elokareo noho ny anara masina. Amen.
hira fa 700 ny andiny voalohany sy ny fahatelo. Mipetraka amin'ny fiangonana. Nous arrivons maintenant au moment dédié pour les jeunes et les enfants. Alors je demande à tous les jeunes et vos enfants de se lever pour chanter ensemble le cantique 761, première strophe.
Prions. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés dans ce temple pour écouter ta parole. Pardonne-nous de nos péchés, que ce soit nos actes, nos pensées impures. Maintenant Seigneur, envoie-nous ton Saint-Esprit pour nous guider dans notre apprentissage de ta parole. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Exode 24, chapitre 24, verset 7b. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Dès notre plus jeune âge, dans les classes D2 de la STA, on nous apprend les 10 commandements et durant toute notre vie chrétienne aussi, on est amené à obéir à Dieu. Mais lorsqu'on est tout petit ou tout simplement curieux de la vie, on se pose la question « Pourquoi et comment ? Pourquoi je dois obéir à Dieu et comment dois-je obéir à Dieu ?» La réponse se trouve dans la Bible. Mais pourquoi doit-on obéir à Dieu ? Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, je lis au nom de Jésus, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Du coup, je dois obéir à Dieu car c'est la preuve de mon amour pour lui. C'est la preuve d'amour que je peux faire pour lui. Si nous aimons Dieu, nous devons obéir à ses commandements. Je suis persuadée que vous tous ici, comme moi, nous aimons Dieu. Et si nous aimons Dieu, comme j'ai lu tout à l'heure, nous devons obéir à ses commandements. Comment faire alors pour obéir à Dieu ? En vérité, dans la Bible, il n'y a pas que 10 commandements. Il y en a des centaines. Il y a des centaines de commandements si on lit la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et est-ce qu'on doit obéir à tous ces commandements ? Oui, bien sûr. Du coup, comment on va faire pour obéir à tout ça, vu qu'il y en a autant ? À l'époque, Jésus-Christ avait fait une prédication au temple. Et un homme, un docteur de la loi, si on peut faire le parallèle actuellement, c'est un docteur de droit. Donc cet homme-là, il était très paresseux. Et oui, les docteurs sont paresseux aussi des fois. Il était paresseux, il a demandé à Jésus, « Si tu peux résumer les commandements, qu'est-ce que tu peux dire ?» C'est dans Matthieu 22, 36, 40 qu'il y a cette histoire. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. » C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et le second, qui est semblable au premier, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi. Donc c'est les 2 commandements qui est la source de toutes les lois et les prophètes. Et si nous respectons ces 2 fondamentaux, nous pouvons respecter tous les commandements de Dieu. Prenons des exemples pratiques. Premier exemple, j'aime Dieu, j'aime mes parents comme moi-même, je dois obéir à mes parents. Papa et maman me demandent de ne pas parler aux inconnus, ne pas toucher aux drogues, ne pas boire de l'alcool. Je dois faire ça parce que j'aime mes parents, je dois les écouter et j'aime Dieu. J'ai obéi au 5e commandement, j'honore mon père et ma mère. Deuxième exemple, j'aime Dieu, j'aime mes camarades et je ne vais pas voler ses affaires. J'obéis au 8e commandement, je ne volerai point. Troisième exemple, j'aime mes frères et sœurs. Je ne suis pas jalouse s'ils ont des choses plus que moi, s'ils ont de bonnes notes, de meilleures notes que moi. Parce que j'obéis au commandement, au 10e commandement, je ne convoiterai point. Donc c'est à partir de cet amour-là qu'on peut respecter les commandements. Et pour nous les parents, un exemple pour nous, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Du coup, je lui reste fidèle. J'obéis au commandement, je ne commettrai pas d'adultère. Donc c'est le fondement de tout commandement de Dieu, c'est l'amour. Et comment on peut faire pour avoir cet amour-là ? Il faut qu'on demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi cet amour, et cet amour-là
Demeure en moi pour que je puisse obéir au commandement de Dieu. Et j'espère que le Saint-Esprit va œuvrer dans chacune de nos vies. À Dieu seul la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Izao dia tonga amin'ny fotoana ienoantsika ny afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra isika, dia mialohan'ny vaky teny sy ny vavaka dia mbola ho ataontsika ny hitra fahatelo amby 700 ny andiny voalohany sy fahatelo, dia mangataka ireo tompona anjara amin'ny vavaka sy vaky teny mba handroso etỳ alohany. Iaraka vavakantsika. Tompo Andriamanitra malala anay ao, mbola misaotra anao izay efa navelanao ny elokay ka vonona izay anio handray ny teninao. Koa mangataka ny fananao masina izay Tompo mba hirotsaka aminay tsirairay avy, hanazava ny sainay ary hanampanay Tompo handray ny teny izay ho zarana aminay anio. Ka mitenena aminay Jesosy Kristy ary aoka izay Jesosy tsy ho anadino ny teny izay ho raisinay anio fa mba hiampiatra izany amin'ny fiainanay andavanandro, ahafahanay mitombo ary hitovy aminao Jesosy Kristy. Ho an'ireo izay hitondra ny teny Jesosy dia aoka fananao masina no hanendry ny lelan'izy ireo ary izay rehetra handray izany dia hampangino ny feo rehetra izay manodidina anay, ahafahanay mandray ny feo avy aminao irery ihany. Ka amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny vaky teny hitantsika androany dia ao amin'ny Exodosy 7:20 ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny 9. Exodosy 7:20 andinin'ny 7 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'ny Tompo. Dia lasa nitatitra tamin'ny Israelita izay rehetra nolazain'ny Tompo sy nandindiny azy Mosesy ka novaliany vahoaka manontolo indray ny retina hoe: ny zavatra rehetra izay nandindiny Tompo anay dia ho tanterahinay avokoa. Nosoratan'i Mosesy avokoa ny tenin'ny Tompo taminy ary noho ny ampitso dia ny fomaraina izy ka nanamboatra alitara iray teo am-potitry ny tendrombohitra sy nanangana tsangam-bato 12 ka iray avy isampoka tamin'ny Israely. Naniraka tovolahy Israelita izy mba hanolotra sorona dorana manontolo ho an'ny Tompo sady hitondra ombolahy atao sorom-pihavanana. Dia nalay Mosesy ny atsasaky ny rany biby ka nataony taon-dovia, fa ny atsasany kosa nafafiny teo ambony alitara. Avy eo dia nalainy ny boky ny fanekem-pihavanana ka novakiny mafy teo mason'ny vahoaka. Dia nanambara ny Israelita hoe: ny zavatra rehetra izay nandidiny Tompo anay dia ho tanterahinay antsakany sy andavany. Koa nalay Mosesy ary ny rà taon'ny lovia dia nafafiny tamin'ny Israelita sady nataony hoe: ity rà ity no manamafy ny fanekem-pihavanana izay nataony Tompo taminareo fony izy nanome ireo didy rehetra ireo ho anareo. Nous poursuivons la lecture dans Hébreux 9, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Je lis au nom de Jésus. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire
qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Mangataka ny fiangonana hitsangana alohan'ny hamakina ny filazantsara. Ho faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 14, andininy 12 ka hatramin'ny 19. Marka toko 14, andininy 12 ka hatramin'ny 19. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny andro voalohany natao hinanana ny azimy, izay andro famonoana ny zanak'ondry ho an'ny sakafo Paska, dia hoy ny mpianany tamin'i Jesosy: aiza no tianao hanomananay ho anao ny sakafo Paska? Dia naniraka roalahy tamin'ny mpianany i Jesosy ka nanao taminy hoe: mandehana mankany an-tanàna, fa isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo, dia iny arahana. Ary lazao ny tompon'izay trano hidirany hoe: izao no tenin'ny mpampianatra, aiza hono izay efitrano hiarahako mihinana ny sakafo Paska amin'ny mpianatra? Dia ho toroany efitrano ambony rihana ianareo, efitrano malalaka sy arifomba sady voavoatra tsara, ka ao ny sakafontsika no omany. Dia nandeha izy roalahy ka tonga tany an-tanàna, ary nahita ny toe-javatra arak'izay voalazan'i Jesosy taminy sy nanomana ny sakafo Paska. No ny hariva ny andro dia tonga i Jesosy mban'ny 12 lahy, dia nipetraka hinana izy rehetra. Ka iny teo am-pisakafoanana iny dia hoy Jesosy: lazaiko marina aminareo fa hanolotra ahy ny anankiray aminareo dia ilay miara-mihinana amiko. Nalahelo ny mpianatra ka nanomboka ny teny tsirairay tamin'i Jesosy hoe: tsy izao manko izany. Fa hoy Jesosy taminy: ny anankiray aminareo 12 lahy, ilay niara nanatsoboka mofo amiko ao anaty lovia no izy. Ny zanak'olona dia efa akaiky ny ho faty, araka ny voalazan'ny soratra masina momba azy. Mampalahelo anefa ilay olona hanolotra ny zanak'olona. Tsara raha tsy ary izany olona izany. Raha mbola teo am-pisakafoanana iny i Jesosy mba ny mpianany, dia nandray mofo i Jesosy ary nisaorana an'Andriamanitra izany. Dia notapatapahany sy nomeny ny mpianany ka nataony hoe: raiso fa ny tenako ity. Avy eo nandray kalisy i Jesosy ary nisaorana an'Andriamanitra izany, ka nomeny ny mpianany sy nisotroan'izy rehetra. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: ny rako ity, dia ilay rà hanorenan'Andriamanitra ny fanekem-pihavanany, sady halatsaka ho an'ny be sy ny maro. Lazaiko marina aminareo fa tsy hisotro divay intsony aho mandra-pahatonga n'ilay andro hisotroko ny divay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa avy nihira ny salamy fiderana i Jesosy mba ny mpianany, dia lasa nakany amin'ny tendrombohitra analan'Oliva. Amen.
nateranay antsakany sy andavany. Ny fanahy masin'Andriamanitra na hitariky antsika mba ahazoantsika miteny izany koa amin'ny tompo tsy anio ihany fa mandritry ny androm-piainantsika. Amen. Napetraka isika. Raha manaraka tsara ny tantara izay nivakiana araka ny Eksodosy 4:20 teo isika, dia misy zavatra roa lehibe tsy azo afangaro saingy mifameno raketin'ny fanekena izay nifanaovan'Andriamanitra tamin'ny fireneny Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy. Misy zavatra roa. Ny voalohany dia fanekem-pihavanana izay notenenin'ny Tompo loaka avy tamin'ny vavany ary nosoratan'ny Mosesy mba hitoetra. Ny teny manko mandalo fa ny soratra no mitoetra. Io teny voasoratra Mosesy io no antsoina hoe lalàna na didy na fitsipika avy amin'Andriamanitra natao ho tandremana. Fitsipika izay sady manamarika ny mahafirenen'Andriamanitra any Israely, masina ho an'Andriamanitra Israely, dia aoko masina ianareo satria masina ho tompo Andriamanitrareo izy. Firenena voatokana zany Israely, ka ny lalàna sy ny didy no manamarika ny mahafirenen'Andriamanitra azy. Fa faharoa, zany lalàna izany koa no manoro ho an'izany firenena izany ny fitsipim-piainana tokony iainany tena fiainana ary andraisany ny fitahiana avy amin'ny Tompo isan'andro. Marika ny mahan'Andriamanitra ny firenena ary koa fitsipim-piainana ho arahana andraisana fiainana be dia be sy andraisana fitahiana ny lalàna raha tao amin'ny fanekena taloha. Fa ankoatran'izay dia misy zavatra faharoa izay ambara eto dia ny amin'ny raha, ny amin'ny fanatitra. Io raha nalatsaka io na io fanatitra io dia ambara fa manamafy ny fanekena izay natao. Tsy azo afangaro ireo zany. Ny raha dia tsy milaza ny fanekena, fa ny raha kosa dia manamafy ny fanekena izay natao. Hany ka tsy nalatsa-dra ny ombilahy raha tsy nanaikem-pahabe maso aloha ny olona sy ny vahoaka, fa hanatanteraka antsakany sy andavany izay rehetra nandidin'ny Tompo azy. Ny raha zany dia fampiorenana, fanamariana ary fanamafisana ny fanekena izay nifanaovana tamin'Andriamanitra. Fampiorenana, fanamariana, fanamafisana, zany no anjara toerana sy anjara andraikitry ny raha teo amin'ny fanekem-pihavanana voalohany. Teo amin'ny Israely, isaky ny voadika ny ray amin'ireo lalàna ireo, ny didy 10 ny fatatsika, fa fatatsika fa nisy 1300 no isan'ny lalàn'i Mosesy. Ka isaky ny voadika ny ray amin'ireo dia tsy maintsy manao fanatitra izay amafazana raha ny vahoaka na ny olona teo amin'ny firenen'ny Israely. Milaza zany fa tsy tanteraka foana ilay fanekem-pihavanana. Milaza zany fa mila avaozina sy amafisina hatrany ary averimberina ilay fanatitra, satria tsy tanteraka na ny fanatitra na ny olona izay nanao fanekena. Fa rehefa tonga kosa Jesosy Kristy izay sady mpisorona be, zany hoe ambony noho ny mpisorona rehetra, fa indrindra mpisorona be tsy nisy mpandimby, ary zany mpisorona be zany no any sorona koa, sorona tanteraka naterina indray mandeha monja, zany no lazana azy. Sorona tanteraka naterina indray monja, tanteraka
satria tsy mila vaozina intsony, ary tanteraka satria tena mahafaka sy mahadio amin'ny ota rehetra vita teo aloha. Hoy izy, ny rako ty dia le raha anorenan'Andriamanitra ny fanekempihavanany. Marka 7:24. Dia hoy ny mpanoratra ny boky ny Hebreo, mpanalalana amina fanekempihavanana vaovao Kristy, anavitra ny olona amin'ny fahotana vitany tamin'ny andro ny fanekempihavanana voalohany. Hebreo 7:12. Kristy lay sady mpisorona lehibe na mpisorona be tanteraka, nosorona tanteraka, izy no mpanalalana amin'ilay fanekena vaovao. Io fanekempihavanana vaovao io ny ainantsika kristianina ankehitriny. Ka ny finoana azy any Kristy zany dia fanekena sy fandraisana ho an'ny tena ny asa rehetra nataony, dia nanoloran'ny ainy, nandatsahany rany, ary nahafatesany isolovoanantsika mpanota. Ny finoana izany, ny fandraisana izany ho anjarantsika, ary ny fivelomana izany eo amin'ny fiainana, izany ny finoana any Kristy. Ary tsy zany ihany, satria tsy maty fotsiny Jesosy Kristy, fa nitsangana tamin'ny maty koa izy. Ary nitsangana tamin'ny maty izy mba handehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Araka izany ary izay nankalazantsika amin'ny Pasika. Raha maty teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny Jesosy fa tsy nitsangana tamin'ny maty, foana ny finoanareo, hoy Paoly apôstôly. Zava-dehibe zany ity fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ity. Io zany ny tena manorina ny fiainana kristianina. Ary inona no ambarany? Fandehanana amin'ny fiainam-baovao. Fandehanana amin'ny fiainam-baovao. Araka izany ny fandehanana amin'ny fiainam-baovao, ny fikatsana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ny fanatanterahana ny sitrapon'ilay tompo amin'ny mahampanompo antsika, ary ny fandavana ny fomba n'izao tontolo izao, zany ny tena fiainana kristianina. Zany ny maha-kristianina ny kristianina, tsy ny fanao ivelany, tsy ny fanarana fombafomba, tsy ny nanaovana ity na ity, tsy ny fakana tahaka anitsy na izatsy, fa fandehanana amin'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fankatoavana anaty sy fampisehoana amin'ny lafiny rehetra, amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fitondrantena, amin'ny alalan'ny asa, eny amin'ny alalan'ny fisainana azy. Fa Andriamanitra tokoa ny tompo, Kristy tokoa ny mpanjaka, zany no mahatena kristianina. Ady hevitra mavaivay amin'izao androntsika izao ry havana ny amin'ny batisa. Ny batisa, izay ambaran'ny Paoly fa misy heviny roa izay mifamatotra, tsy azo ampisarahana ihany koa. Milaza ny nandevenana antsika tao amin'ny ota noho ny fahafatesan'i Kristy, nefa milaza koa ny fanamariana an'izany amin'ny alalan'ny rano Kristy nalatsaka ao antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ny batisa sy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia tsy miantoka famonjena. Ny batisa sy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia tsy miantoka famonjena, fa fanehoana, fanamariana ary fanamafisana ny famonjena izay niraisitsika tamin'ny finoana. Fa ny finoana dia ny fiainana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra izay nandidin'ny tompo anay dia ho tanteranay antsakany sy andavany, tsisy avelanay ho raraka an-tany, tsisy avelanay ho latsaka, tsisy ataonay ho ambany na ho ambony,
ataonay manontolo, ataonay avokoa. Zany ty fanekena ity. Ary rehefa nanaiky an'i Kristy ho tompo, tao anatin'izany i Petera dia hoy ny tompo hoe eto amin'ity vatolampy ty naoriko ny fiangonako. Ka ny vavadiny fenatsita tsy haharesy azy. Ary ninona vany ety an-tany dia ovana any an-danitra. Ary ninona kosa idina ety an-tany dia ho idina any an-danitra. Ry havana, ny finoana izay fiainana ny tenin'Andriamanitra, fiainana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, izany finoana izany no maha-kristianina ny kristianina. Efa voalazako teto ihany fa misy ireo mihevitra fa ny fiainana ny tenin'Andriamanitra dia ny fanaovana zay lazain'ny Baiboly ihany. Zay lazain'ny Baiboly ihany. Ka zay tsy lazain'ny Baiboly dia tsy izy. Dia sasany teny aiza amin'ny Baiboly ny misy an'izao, aiza amin'ny Baiboly ny misy an'izao. Ambara amin'ny Baiboly anefa ohatra fotsiny ty fa ny vehivavy dia tsy mahazo miteny ao anatin'ny fitaom-pivavahana. Ambaran'ny Baiboly fa tsy izy ny vehivavy mianatra ty am-piangonana, fa tokony any tokantrano izy ary ny lehilahy no mampianatra azy. Ary tokony saron-doha ny vehivavy rehefa ao am-piangonana. Manao zany ve tsika? Manao zany ve ny fiangonana? Ary koa marobe nge ireo zavatra tsy ambara amin'ny Baiboly nefa ataony mino e. Naka ohatra tatsy nikasika an'ilay toriteny nataony pasteur Ralbert Daniel, tsy mofo ihany ny veloman'ny olona. Tany ambany vohatra be tsy mbola nisy mofo, nahita mofo dopaina le olona na indray mandeha azy. Tsy azony le teny. Tsy maintsy navadika hoe vary. Tsy vary ihany ny veloman'ny olona fa niteny alohan'ny vavan'Andriamanitra. Ay ve zany no hevitra izy ty raha evanjy? Ka tsy ambaran'ny Baiboly tokoa fa tokony hihinana katsaka tsika. Dia tsy hihinan-katsaka zany. Misy antokom-pivavahana atao hoe amisy any États-Unis izay fatatsika izay mpanaraka an'izany. Fa ny azy zay ambaran'ny Baiboly ihany noho izany, io telefônina io tsy ao anaty Baiboly, io tômôbily io tsy ao anatin'ny Baiboly, tsy mampiasa telefônina izy, tsy mampiasa tômôbily izy, tsy mampiasa moto izy. Zany tokoa ve? Ary tsy mba lazain'ny Baiboly hoe tokony sotro zava-pisotro mamimamy, tsy zava-pisotro mamimamy akory fa zava-pisotro mamimamy, soda. Sinona ny lazainy zay mangetaheta makanesa amin'ny rano. Ka maninona tia kristianina ity misotro coca e, misotro fanta e. Ny antsika ry havana izay inona sy arahana ary atao dia tsy izay ambaran'ny Baiboly mivantana ihany, fa izay rehetra tsy manohitra izay ampianarin'ny soratra masina. Zay. Nahoana ny entina any am-piangonana ny mariazy? Zany no antony. Satria mampandroso zany ary tsy mifanohitra amin'ny fampianaran'ny soratra masina. Nahoana no misy ny fanamafisana ny faneken'ny batisa? Antontsika hoe fanokanana katekomena, tsy tao amin'ny Baiboly zany. Saingy ny fanahin' izany dia tena ara-tsoratra masina. Ary tsy ampy ny fotoana nazavano zany eto. Ko amintsika, na inona tsy mifanipaka amin'izay ambaran'ny soratra masina, ataontsika zany. Ataontsika zany. Na dia ny fomba malagasy amin'ny fehim-pihavanana rehefa misy fahafatesana azy. Sy ny ropatsa atao amin'ny teraka.
aizo amin'ny baiboly ny misy an'izany hoe mba natery ropatsa fa nahoana zany no ataontsika satria mariky ny fitiavana zany ary ny fitiavana dia ara-tsoratra masona fa ndeha iverenana ny resaka mikasika ny fototra izay manamarika sy manamafy ny fototra ny voa ny vokatra ny fitondrantena ny asa ateraka ny asa atao no afantarana fa tena miaina ny batisa ny olona fa tsy nanao le izy araka ny fombafomba fotsiny ho Jaona mpanao batisa tamin'ireo mpitondra jiosy nanato nataony batisa mamoaza vomendrika ny fibebahana raha lazaina amin'ny fomba hafa mamoaza vomendrika ny batisa angatahanareo hoe hay zany le voany mahabatisa ny batisa fa tsy niendriny ny batisa sy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ry havana dia fanamariana sy fanamafisana ny finoana fa ny finoana ihany no mahavonjy na mandray fanasan'ny tompo fahazato faharivo ary ianao kanefa tsy mitoetra amin'ny finoana ary tsy mandeha araka ny finoana tsy misy dikany tsy misy dikany ary naverina atao batisa fa nefany azy ianao kanefa tsy iainanao ny finoana dia tsy misy dikany ary na tsy vita batisa azy ianao sanatrino zany nampianarina anay zany fony mbola nianatra lehilahy anankiray niova fo dia ho any amin'ilay tanàna izy mba atao batisa kantsy teny an-dalana izy dia voahitsaky ny fiara maty very izy sa tsy very raha ny baiboly no antanina tsy very izy satria nanana ny finoana ary Paoly apôstôly dia fa nilaza mazava zange tsy ny raha natao batisa fa ny rahana hitory ny filazantsara voalaza ny texte antsika androany fa io raha io manamafy ilay fanekena fa ny fanekena dia ilay fototra inona tsy niovy zany omaly sy anio ary mandrakizay tsy niovy zany na tany amin'ny fanekena taloha na ny amin'ny fanekena vaovao tsy niovy zany zay rehetra nandidin'ny tompo anay dia ho tanterahanay antsakany sy andavany ry havana raha lazaina amin'ny fiteny hafa ny fiainana sy ny fanatanterana sitrapon'Andriamanitra ambaran'ny teniny io ny fototry ny fanekempihavanana vaovao io ny fototra fa ny batisa sy ny fanasan'ny tompo dia manamarika sy manamafy azy kosa tsy azo ambanino zany tahaka ny misakafo ihany zany ahoana moa nazahoantsika misakafo nefa tsy misy sotro tsy misy vilia tsy misy fourchette ary tsy misy ampidirana azy eo am-bava mila no zany saingy tsy ny lokony sotro na niendriky ny vilia no ahatonga ilay sakafo ho matsiro kokoa na tsara kokoa na avelona kokoa ny sakafo no mahavelona saingy mila mitomana n'izany ampidiran'izany ao anaty ary na dia miditra ao anaty ary reny mbola hoateny ihany zany miditra ao anaty ny sakafo fa raha tsy mivadika ho nutriment ao anaty reny dia tsy mahavelona akory tsy mahavelona fa lasa fotsiny ihany mandalo fotsiny ihany eo amin'ny tena tsy maintsy mivadika hoy izany ary zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra antsika mba tsy hanafangaroantsika hoy izy hoe zavatra roa lehibe miavaka tsara saingy tsy azo sara saingy tsy azo afangaro mifameno saingy tsy azo afangaro koa androany raha makalaza ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo isika dia aoko tsaroantsika fa finoana no entina manatona ao amin'izany fa raha misy mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka amin'ny fanatsy mendrika ao ny tompo dia homeloka amin'ny tena sy ny rany Kristy izy ary mamperitreritra rehefa manao ny liturgia ny fanasan'ny tompo ny fanambaran'ny soratra masina koa dia milaza zany
ny mofo no ambarany mialoha zay vao manambara ny ra izy. Ny mofo vao ny divay. Fa nahoana re? Satria lay voalohany no amafisiny ny faharoa. Zany no heviny. Tsy misy lay faharoa raha tsy mitetraka tsara lay voalohany. Ary zany no fanako entsika. Mandray sy makatoa lamina petrak'Andriamanitra. Mba azahoantsika miaina ny tena maha-kristianina. Ny zavatra rehetra izay nanodiny Tompo anay dia ho tanteranay atsakany sy andavany. Izay nambara ny Tompo taminay. Zany fanekena nataon'ny olona tany anefitra zany, isika ankehitriny koa, dia nampianarina hangataka zany sy iainany zany. Dia hoy ny vavaka nampianarin'ny Tompo hoe ho tongany ny fanjakanao, ataony ny sitraponao. Tsy miova ny fototry ny fanekena. Tsy miova ny zavatra takian'Andriamanitra amin'ny olona. Dia nanaovantsika ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Antsakany sy andavany. Izy rehetra. Tsy hoe tsongotsondrony naty sy aroa. Tsy hoe fidifidiana. Tsy hoe alahatra ho ambony sy ambany. Tsy ry havana. Antsakany sy andavany ary izy rehetra. Tsy endrika ivelany. Na fomba ivelany miantoko izany. Fa fono avaozana fanahy. Indraindray fiteny fotsiny hoe fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Fa azotsika ve ny tena heviny. Inona ny dikany hoe mahalala ny zanak'Andriamanitra? Efa nolazaiko tetiny hoe mahalala. Manana firaisana amin'ny zanak'Andriamanitra ny dikan'izany. Tsy ny fahalalana baiboly na ny fahalalana tenin'Andriamanitra dia ampy. Raha tsy mitondra antsika ao amin'ny firaisana amin'ny Kristy zany. Raha tsy mitondra antsika ao amin'ny fahalalana tsara ny Kristy zany, zava-poana. Dininareo ny soratra masina hoy ny Tompo. Satria taonareo fa ao no nananareo ny fahamarinana. Ary manambara ary eny. Sainginareo tsy mety manatonao mba hananareo fiainana. Hay ao amin'ny Kristy ny fiainana fa tsy ao amin'ny teksta. Ao amin'ny Kristy ny fiainana fa tsy ao amin'ny teksta. Ny zavatra rehetra nandidin'ny Tompo anay dia ho tanteranay antsakany sy andavany. Ay zany lettre morte io lalàna io raha tsy tanterahana. Raha tsy tanterahana antsakany sy andavany. Zany eny ny tenitsika amin'ny Tompo hoe tsy teny ny vava, tsy teny ivelany, fa teny ny fo anaty ary toriana sy ambara. Fa raha mino amin'ny fonao ianao ary manambara amin'ny vavanao fa Kristy ny Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Ry havana malala, amin'izao fotoana ny fanasan'ny Tompo zao, izay hanamariantsika sy hanamafisantsika indray, ny fanekena feno, iaina sy ivelona any Kristy eo amin'ny fiainantsika. Dia averina indray. Ny nofony no fihinana. Ny nofony Kristy ny fihinana. Zany hoe ny teniny. Ny teniny no mamelona antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ny rany kosa no manamafy amintsika. Fa anjarantsika zany ary tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavany na fahefana na hery na inona na inona. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo amin'ny fahamarinana. Azahoanareo mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ka ankasitrahany anareo amin'ny teny, amin'ny fisainana, amin'ny toetra, amin'ny asa ho voninahitry ny anarany. Matoky ilay miantso anareo ary miantso anareo indray izy anio hanamafy sy hanamarika izany ho voninahitry ny anarany. Fa famelombelomana indray ny finoantsika. Amen. Petraka isika.
satria fa voavelailika isika dia samy manambara ny filoantsika miaraka amin'ny fiangonana manontolo manao hoe mino an'Andriamanitra iray sy tompo mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy izao nalay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virtsiny nijara nanapaka Pato Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka ankavanan'Andriamanitra iray tsy tompo avy eo ny evininy tsara amin'ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiangonana ny olona masina famelan-keloka tsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ny fanasana masina izay anasana tompo antsika andray anjara amin'izao fiangonana izao izay loharanom-pahasoavana sy fanamafisana hatramin'ny filoantsika sy ny firaisantsika amin'ilay Jesosy Kristy maty ny solo antsika ary nitsangana tamin'ny maty mba anangana antsika ho amin'ny fiainam-baovao. Ataontsika ny hira 7:590 ny andininy voalohany sy faharoa dia mangataka ny diakôna mba hiakatra ity. Zany fiadanana zany isika eo amin'io akaikitsika. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soaranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao. Hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahan'ny fiangonana ny an-danitra sy ety an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy. Ka mifanajana lehibe no irahanay hoe Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ny ety anareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alasako ho any rehetra ho famelan-keloka
Ka na oviana no misotra anareo dia izao no ataovy fahatsiarovana. Nisaoran'iray izay namamendrika antsika nananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry kristiana malala, aoka isika ahatsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana tamin'ny maty ho fahanamarinana antsika dia fanatim-pihavanana natolotr'Andriamanitra antsika. Ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa no famindraponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Renay any an-danitra, indreto izahay manao eto anatrehana ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, fijaliany sy ny fahafatesany, fisanganany tamin'ny maty, ary ny fona ny mandrakizay ho anay ka miandry sy mitalao ny fiverenana izahay. Ankehitriny indray eo, ahidino ny fanahy masina mba hameny ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manantona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao, fa ny fanahinao masina no arianao, hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Mitsapanay tokoa anay fanatrehanao ka tsy izay intsony no velona fa ianao no velona ao anatinay. Miaraka amin'ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy Tompo, izay tonga eto anatrehana na miatanatra masina, dia mangataka mba hampiresinao aminao, koatra ny samanao vovoka. Ampianary fankaty tahaka ny tiavanao anay izahay, ary raha izay ara-manana fiangonana masina manontolo, ifionana sy fifaninanao, dia anao izay miara-manjaka miresinao masina, hatratra no indrindraka mandrakizay. Amen. Ira fahadimy amby folo sy valonjato ny andiny fahatelo. Nanjarera dia zany no ahafahantsika mampiombona ny feontsika manonona ilay vavaka manao hoe rainay izay any an-danitra mba masinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay n'izay anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloko taminay ary aza nitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ako hitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isika rehetra izao na dia maro ary samy hafa aza dia tena iray ihany satria efa samy nandray tamin'izany mofo ray izany avokoa. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, avy fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy pare fanasan'ny tompo. Manao ny hira fa 260 isika, 261, dia ho zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka, izay nahazo dia mahazo mipetraka rehefa tafaverina ety ny diakona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika. 260.
mampandray rehetra. Hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso any ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ity, fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Zao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy Tompo izay vomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany, izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny hampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay, dia aminareo ny fiadanana. Ny hira faefatra andininy faefatra. Amen. Petraka isika. Sy tompony asa. Toizao indray ny vaovao sy ny asa izay miandry antsika. Vaovao avy amin'ny faritany, jobily sy fanompom-pivavahana noho ny fisotrondronoa ny mpitandrina Émile Sanchala Rakotondriamanana mivady. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Chers frères et sœurs, l'église FPMA Montpellier, le pasteur Émile Sanchala Rakotondriamanana et son épouse et leurs enfants sont ravis de vous convier à la cérémonie et au culte de grâce pour leur départ en retraite les 15 et 16 juin 2024. Le samedi 15 juin à 16h, à la salle Guillaume de Nougaret aura lieu une louange et un hommage, suivi d'un repas fraternel pour passer une agréable soirée. Pour l'organisation, l'inscription est obligatoire avant le 5 juin. Vous pouvez flasher le QR code correspondant. Pour celles et ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, vous pourrez participer à la louange et hommage en laissant un message vidéo pour marquer notre communion. Cette vidéo sera envoyée à l'adresse mail affichée également sur l'écran avant le 5 juin. Une cagnotte en ligne a également été ouverte pour accompagner le pasteur et sa femme pour leur futur projet. Vous pouvez flasher le QR code affiché sur l'écran. Le dimanche 16 juin à 15h au temple de Maguelone se tiendra le culte d'action de grâce. Marina, famiantoka fiararoa ny fiangonana ho an'ireo mandeha na sabotsy na ny alahady. Koa ireo izay te handeha dia manatona ny tompon'andraikitra eo am-piravana anio. Vaovao eto amin'ny tafo filazana teraka. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, 13, 14a.
Andy Nyun Yanjenzafchimu vous annonce la naissance de Naeli Fitaïna le 28 mai 2024. Filazana Falambadina. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Colossiens 3,14. Lui Hector et Janine Radzonarvelu, Léon Marcel et Nirina Yolande Radzobelna, Slouf et Sylvie Radzobelna, Zulalaina Radzonarvoun et Jocelyne Gérard Ravuniarsou, ont la joie de vous faire part de la bénédiction nuptiale de leurs enfants, leurs petits-enfants, Sarik et Natacha Gérard Ravuniarsou et Rina Alexandre Radzobelna, le samedi 8 juin 2024 au Temple du Salin à 14h. Ce vendredi 7 juin, à partir de 19h30, aura lieu le VDJ organisé par la STK, ouvert à toute l'Église. Ce mois-ci, la soirée sera guidée par le thème « Levons-nous et bâtissons », qui n'est autre que le thème du projet du Chamfiangunan. Ce sera l'occasion pour nous de découvrir ou redécouvrir la volonté de Dieu pour ce projet qu'il a confié à notre Église. Au programme, louanges, témoignages, enseignements, prières et un goûter à partager à la fin de la soirée. Nous vous attendrons nombreux pour partager ce temps d'édification fraternelle. Soyez bénis et à très vite. Je le planterai, il développera des branches, il produira des graines et on trouvera un abri à son ombre. Ézéchiel 17, 22, 23. La STA a le plaisir de vous faire part de son Isantona du 15 au 16 juin. Voici le programme. Le samedi 15 juin, sortie au musée du protestantisme de Mazamet, ouverte à tous les paroissiens de l'Église. L'arrivée est prévue à 10h pour commencer la visite à 10h30 au plus tard. Il y aura diverses activités proposées pour les enfants, les jeunes et les adultes, comme la visite commentée du musée, la lecture paysagère du site, une visite du temple de Bafignac, la visite du site de la pierre plantée situé à quelques minutes du musée. En ce qui concerne les tarifs d'entrée, c'est gratuit pour les membres de la STA. Pour les adultes accompagnateurs, c'est 4 € pour une visite commentée du musée et 6,50 € pour une visite commentée du musée avec les animations. L'inscription est ouverte via le QR code affiché ou auprès des moniteurs de la STA. Un stand sera tenu à la fin du culte pour les personnes souhaitant s'inscrire. Le covoiturage est possible, alors n'hésitez pas à vous inscrire pour passer la journée en famille STA. Le dimanche 16 juin, sera tenu un culte ici même au Temple du Salin à 15h30 avec la célébration de la fête des Pères. Il y aura un Vukacha, enveloppe STA pour ceux qui souhaitent soutenir le Saint-Pain. Vovô avy amin'ny sampalatily vaovao voalohany miderahany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Ny sampalatily kapitôly Toulouse dia manasa antsika hamandrika teny izao ny asabotsy 7 jona izay ivon'ny fankalazana ny 15 taonany sampana sy toy ny fanao isan-taona fankalazana ny fetim-pirenena. Izy fanompoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra amin'ny 12 ora izay arahina sakafo atoandro. Ny tolakandro kosa dia isy lalao, dia fampisehoana sy fanentanana isan-karazany. Amin'ny 5 ora sasany hariva dia isy fampianarana ho entsin'ny pasteur Tahina raha andro feno soa mahakasika ny fitaizana zaza sy ny tanora malagasy aty ampitan-dranomasina. Aorian'izany dia iseho ataon'ny Ray aman-dreny, ny beazina, ny sakaizan-tsily ary ny komity mpivondronana izay hanasana antsika rehetra ary faranana amin'ny arendrina. Azonao ataony mamandrika sakafo atoandro sy ny hariva dian'izao, izy fivarotana tsakitsaky ihany koa ny tolakandro ho mariky ny fanohananao ny asan'ny sampana. Ho ampitaina amin'ny telegrama ny roy anaovana ny fanamandriana na raisy ny solotenan'ny sampana tily etsy ampiravana. Ny vaovao mahakasika ny lason'ny jobily izay atao any chapeau noste ny 15 ka hatramin'ny 20 jolay dia ampitaina amin'ny tambazotra telegrama koa ho an'ny fianakaviam-ben'ny Tsily. Vaovao faharoa, par vos talents, louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Cette année, pour la célébration de ses 15 ans, le groupe local Capitole Toulouse compte se procurer son premier logo depuis sa création. Pour ce faire, nous lançons un concours.
Ce concours est ouvert à toute personne fréquentant ou ayant fréquenté l'église FPM à Toulouse. Les participants auront du 27 mai au 22 juin à 23h59 pour remettre leur projet de logo. Le participant remettra sa proposition de logo sous format papier ou numérique au responsable de la commission communication des Tili, Andjemfid Jean Dieudonné ou Barisson Andy. Les couleurs terracotta, orange brique de la couleur du foulard du groupe local, rappelant les briques de Toulouse en plus du noir et du blanc. Le vote du logo aura lieu le dimanche 23 juin et les résultats seront publiés officiellement le samedi 29 juin. Nous comptons sur votre participation. Vovô avy amin'ny sampana fifoazana. Noho ny fandaminana samihafa dia mifarana amin'ny alahady 9 jona ny fara fisoratana anarana ho amin'ny lasy fifoazana any Egiel izay manomboka ny 15 ka hatramin'ny 20 jolay. Hitantsika any amin'ny telegrama any ny roy vaovao isoratana anarana. Falmampandriantsika koa ny fisampana safifo fa hiantoka olona 5 maimaimpona izay tsy mbola nandeha lasy fifoazana mihitsy. Ny sarandazo moa dia 150 € ary azo aloha indray mandeha na intelo na impolo. Raha mila fanazavana mpanampiny dia aza misalasala manatona ny birao. Ny sampana zava-maneno endripeo dia mbola mampandriantsika fa mbola misy ambony ny goodies endripeo tamin'ny 5e anniversaire ary mitana stand izy ireo etsy ampiravana. Fiantsona fandinian-draharaha, antsona ny mpandray rehetra ho tonga ny fandinian-draharaha mikasika ny fangalan'ny fiangonana commissaire au compte izay atao amin'ny alahady herin'ny anio fa 7 volana jiona. Misy ny étude biblique amin'ny talata ho avy izao 4 jona amin'ny 7 sasany amin'ny alalan'ny Zoom ary misy ihany koa ny permanence ataon'ny mpitandrana ny talata amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro tsy miato ary ny alakamisy amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora. Araka ny fandaminana dia ny tompona anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny SVK sy ny SLK. Toizao indray zany nijerentsika mahakasika ireo fanompoavavahana izay eto amin'ny temple du Salin avokoa ka ny alahady herin'ny anio dia fanompoavavahana arahina fandinian-draharaha amin'ny 3 ora sasany ary ny alahady 9 jona dia famaranana ny isan-taona ny sekoly ny tenin'Andriamanitra sy fankalazana ny fety iray amin'ny 3 ora sasany ihany koa. Misaotra antsika nahitra hatramin'ny farany na dia lavalava aza ny vaovao ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny sendra mandalo na voatonga miara-manatrika izao fanompoam-pivavahana izao. Raha misy amintsika ao anatin'ireny dia angatahana mba hitsangana tompoko. Dia faly zay miaraba anao mandray anao tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Tena fifalianao anay no mandray anao ary misaotra indrindra makasitraka satria ny vavanao niaraka taminay ny hira teto sy ny vavaka ny fonao ny ombona taminay sy ny fanahinao dia nampahery anay tamin'izao fanompoam-pivavahana izao. Dia misaotra indrindra makasitraka ary dia mitsodrano anao zahay ny tompon'ny fahasoavana ane ombanao atanteraka soa ny antony natongavanao eto ary mbola ombanao amin'izay alehanao rehetra ho ambinin'ny tompo ho arovany amin'ny ratsy rehetra ary androtsahan'ny fiadanany isan'andro dia tsarovy fa naovinanao no mandalo na mitoetra eto nisy toeranao anao eto amin'ny FPMA Toulouse. Misaotra indrindra tompoko. Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny komity ny trano fiangonana. Toy ny isaky ny voalohany volana dia anao tatitra fohy mahakasika ny vinatrano fiangonana sahay anio. Ny voalohany dia fanentanana amin'ny fiaraha-miasa. Raha mijery ny tranokalan'ny fiangonana isika amin'izao fotoana izao dia hitanareo fa contenu tamin'ny 2020 no hitantsika ao. Sary voalohany tao dia isika mbola niangona tany Kristo Roi. Dia mety hiteny ianareo hoe fangaty tsy mora kely manova an'izany sidy izany fa 2024 tsika izao. Hitantsika koa fa betsaka ny zavatra niroson'ny fiangonana dia teo amin'ny lafiny serasera. Trano fampiasantsika ny telegrama, powerpoint, ny zoom, ampiasantsika amin'ny fanaovana traduction culte isan'alahady, ny fivoriana, ny étude biblique, fampianarana isan-karazany.
ny cellule de prière. Androany te hizara amintsika fa io site ny tranokalan'ny fiangonantsika io dia sehatra ray izay tena nisedrana foana mihitsy ny fiangonana. Ary afaka mijoro vavolombelona amin'izany ireo diakona tompona andraikitry ny vondronasa serasera ny fandimby, isan'izany ny tenako tamin'ny fotoan'androny. Isan'ny fanapahan-kevitra narosin'ireo teknisianina miasa ho an'ny vinatrano fiangonana ny tsy maintsy ampiasana ny tranokala ho an'ny vinatrano fiangonana. Dia ankehitriny dia mahafaly ny mizara amintsika fa tao anatin'ity vinatrano fiangonana ity no nahatonga ny tarikasa serasera sy ny vondronasa serasera ny fiangonana hiara-iasa akaiky ary efa miasa mafy izy ireo anaovana n'ireo fontony site internet ny fiangonantsika. Ny tinambara dia izao: ny zavatra rehetra dia tena miara-miasa soa izay tean'Andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany. Fijoroana vavolombelona izany ry havana fa efa ela no mikatso io resaka tranokala io, nefa dia sitraky ny tompo noho ny fahasoavany, noho ny famindrapony, noho ny faharetany, noho ny fanavaozany no hoe tao anatin'ity vinatrano fiangonana ity no ahatanterahana n'ireo fontony ny tranokala fanamboarana azy. Tsy andia tsy afa-tavony anefa isika ka hifaly sady na mbola tsy vita azy amin'ny tranokala fa mitaona antsika hitondram-bavaka izany asa lehibe izany. Koa eto dia mbola manao antsoavy izahay avy amin'ny tarikasa serasera ho an'izay rehetra manana traikefa, tsy ho an'ny site ihany fa amin'izay rehetra mahay manao amin'izao fotoana izao tsika ohatra dia mitady olona mahay manao maquette 3D dia raha misy manana traikefa amin'izany na koa mahafantatr'olona afaka atonona, afaka hanampy antsika amin'izany dia aza misalasala manatona ny tompona andraikitra ny tarikasa serasera mihaja Ravelo Arsan sy Tahina Andoniaina. Ny tatitra faharoa dia tatitra ara-bola. Io aseho antsika io ny vola eo am-pelatanana ankehitriny 143 636,73 € ary voalaza fa 47,88% ny tanjona no tratrantsika izany hatreto. Ny fanentanana ara-bola atao androany dia mety efa ho antsika izay efa nanao promesse de don nefa tsy mbola nahatanteraka hatreto. Tsy hotsorina sy angaviantsika hoe efao ilay tokony omenao fa eto am-bavaka ry havana ny antony mbola tsy nahafahanao nindrosoanao tamin'ny fanatanterahana ny fandoavana ny tonom-bola efa nataonao. Ny tsy mbola nahafahanao nandony budget neritreretinao ho an'ny vinatrano fiangonana ka ny tompony hanala ny sakana izay ianao sy izy ihany no mahalala ny antony ka dia afaka hirosa amin'ny fanatanterahana ny anjara-birikinao ara-bola ho an'ny trano fiangonana ianao fa mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Matio 4:9-11. Dia isaorana hatrany isika rehetra amin'ny fanohanana ara-bola ataontsika ho an'ny vinatrano fiangonana. Fanentanana farany dia antso mety efa ho antsika rehetra, fanentanana manokana ara-panahy. Haintsika ary ampatsiahivina, ampahafantarina ho an'izay mbola tsy mahafantatra fa isam-bolana isika dia manao fotoam-bavaka ho an'ny trano fiangonana. Ny komity koa ry havana dia manokana ny zoma faran'ny volana tena hoe manao fotoam-bavaka manokana, tsy manao fa tsy hitondrana ny asan'ny fiangonana am-bavaka. Efa misy koa ny cellule de prière ataon'ny tarikasa ara-panahy izay tsy mitsahatra chaîne de prière. Ny vondronasa fianam-piangonana koa dia efa manao cellule de prière. Fa eto am-piangonana dia efa fahazarana sy fitazanantsika nandritra ny taona maro izay fa rehefa volana jona sy volana desambra tsika faran'ny volana jona faran'ny volana desambra dia fotoam-bavaka iraisan'ny fiangonana manontolo fa tsy mitokana intsony ny komity, tsy mitokana intsony ny vondronasa fa tsika rehetra no entanina hitondra manokana ny asan'ny fiangonana am-bavaka.
ka amin'ity volana jona ity zany a dia tsy hisy ny cellule de prière fataontsika isaky ny sabotsy fahatelo fa manome fotoanantsika ao amin'ny vieux temple araka nefa voalaza teo anteriko ihany soma ariva fahavalo amby roapolo volana jona amin'ny fito ora sasany ariva iarahantsika mitondra mbavaka ny asa ny fiangonana rehetra dia ny firaisan'ny sampana no hitarika antsika amin'izany sotrantsika nandray ny vaovao rehetra ary manantena antsika samy anatanteraka ny tandrify azy fa ny zavatra rehetra izay nandidian'ny tompo antsika dia ho tanterahantsika nitsakany sy andavany hoy ny afatra voaraintsika tamin'ny tenin'Andriamanitra no toriana tamintsika androany dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Izao dia tonga fotoana fanaritra isika riavana ampatsahivina hatramoa fa misy ny fandoavana amin'ny carte bancaire ho an'izay mampiasa carte bancaire. Mandritra izany dia ho ataontsika ny hira fa 5 sy 300.
zao tonga amin'ny fotoanany vavaka fisaorantsika mangataka ny tompony anjara mba roso amin'izany. Iondrika ivavakatsika tompoko. Andriamanitro, mbola felom-pisaorana anao izay noho izao fotoana izay tanteraka noho ny famindramponao. Misaotra anao izay tompo fa naharay ny sakafom-panay tamin'ity andro anio ity. Mangataka aminao izay mba tsy hiverina aminao foana izany teninao izany, raha tsy efa natanteraka izay nandrahanao azy. Ampatsiahivo anay tokoa tompo fa ny finoana tsy arahan'asa dia foana. Kanefa ny asa tsy arahan'ny finoana ihany koa dia tsy ankasitrahanao. Aoka ny fanahinao hitoetra lalandava ty anatinay mba hanaovanay izay sitraponao. Apetraka eo aminao tompo ny fanoloran-tenanay tsirairay avy mba ho anitra ankasitrahanao. Ampio zahay haharitra ny amin'izany ary ho fitaovanao tokoa ho fantarana ny fanjakanao etỳ an-tany. Apetraka aminao ny asan'ny fiangonana eran-tany tompo, indrindra ny fitoriana ny filazantsaranao any amin'ny toerana rehetra. Ampio ireo olona izay rehetra notendrenao ny amin'izany, tsy ho kivy, tsy ho ketraka fa mampaherezinao, mba hahatonga an'ireo izay tsy mahalala anao tompo hitodika sy handray anao tompo sy mpamonjy. Tondram-bavaka ihany koa izay tompo ny asa izay napetraka ao ho tanterahanay eto amin'izao fiangonanay izao. Aoka tompo ho sarin'ny voninahitrao izay rehetra ataonay, ary indrindra tompo mba ny finoana, ny fitiavana no entinay manatanteraka izany. Apetraka eo am-pelantananao ny tetikasa trano fiangonana. Fantatray fa ianao nametraka izany ao anatinay ary mbola ianao ihany koa manatanteraka. Omeo anay ny hatoky izany teninao izany. Tompo, mahatsiaro ireo olona rehetra izay mandalo fahasahiranana, fitsapana ankehitriny. Fantatray tompo fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tianao, ka aoka ho tsarovanay lalandava izany teny izany, ahaizanay manome voninahitra anao amin'ny fotoana rehetra, ary ihany koa matoky fa manana zavatra tsara ho anay ianao. Aok'izay tsy hatoky amin'izao fiainana izao haina, fa indrindra ny fiainana any ankoatra izay efa homaninao anay. Mahatsiaro ireo marary izahay tompo, ianao ny teny fa ny diakapokao no mahasitrana anay. Kakasio ary izy ireo tompo mba ho sitrana, ianao no nolo-tsaina ireo mpitsabo tompo ny amin'izany. Mivavaka ho an'ireo namoy malala izahay, mba tsy hamoy fo tompo fa tena hivelona tokoa ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty, izay mampatsiahy anay fa tsy ny fahafatesana no manana ny teny farany, fa ny fiainana dia ny fiainanao aminao tompo. Mivavaka izay tompo ho an'ny firenenay Madagasikara. Mivavaka ho an'ny mpitondranay izahay, mba omenao ny fahendrenao, ahaizan'izy ireo tompo hikaroka izay hahasoa ny malagasy, mba hiveloman'ny malagasy ao anatin'ny fiadanana. Mivavaka ihany koa izay ho amin'ity firenena ity izay mandray anay. Tompo, fantatrao tompo fa mila ny filazantsaranao koa izany firenena izany, ka aok'izay mba ho vavolombelonao velona any amin'izay alehanay tsirairay avy, mba hahatonga ireo mpiara-miasa aminay, ireo mpiara-mianatra aminay, ireo izay manodidina anay, handray anao indray ho tompo sy mpamonjy. Tompo, maro tokoa ny zavatra tianay angatahana aminao, fa fantatrao fa tsy mahay mangataka izahay ary fohy ny fanahy ny fisainanay, ka aoka tompo ny fanahinao no mivavaka aminay amin'ny vavaka izay tsy hay tononona, ary ianao no hanatanteraka sahady izay mahasoa anay. Amin'ny anaranao mahery Jesosy no nanao izany vavaka izany. Amen. Dia mamarana izao fanimpam-pivavahana izao sika. Araka ny nampianarina antsika moa anatin'ny liturjia, ny feon-java-maneno farany na ny postlude dia ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Ka rehefa vita ny fanirahana dia mipetraka isika, dia ao anatin'izany no hitendren'ny zava-maneno ny postlude
aorinan'izay isika vao mivoaka mandray tanana anareo iria ny mpitandrina hitsangana isika anao ny hira izay fa voatondro 7 ny andininy voalohany mialoha ny afatra sy ny tsodrano ary ny fahatelo aorinan'ny afatra sy ny tsodrano. Mifara ary kasiki ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rariny ho fiarovatratra. Dia raisy ny sodrantonona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ary Andriamanitry ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen. Ny andininy fahatelo. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Ny mbola mipetraka isika.